Faly miarabantsika tsirairay avy-indray tonga eto amin'ny famotinana ny lesona fa 1 isika amin'ity anio ity mizosan'Andriamanitra isika fa nandritra ny herinandro iny dia zava-dehibe tokoa andinitsika mikasika an'ilay fifanandrinana lehibe. Dia ny riko dia hitombo fahalalahana ny fahamarinana amin'Andriamanitra ianao. Alohan'ny hidirantsika ny famotinana androany dia hivavaka isika. Ianay tsara andresan-danitra mbola velom-pisaoranao zahay ny amin'ny fitahinao sy ny fitantananao anay. Saotra ray ho fa zava-tsotra iny nomenao anay nandritra ny anandro iny dia ny fahamarinana avy aminao. Eto izay amin'ny famotinana ny lesona dia rinay tokoa ny zava-dehibe rehetra atao anatin'izany mba ho ampatsiahivinao ary hitoetra ao anatinay. Tonoana sy angatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lohateny lesona antsika moa dia manao hoe ilay fifanandrinana manantanina. Ilay fifanandrinana manantanina. Ny tsenjery dia izay voasoratra ao amin'ny Jaona 7:7 manao hoe manamasina aza ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Nandritra ny taonjato ny fandimby dia nifantoka tamin'ny fiankofana ny ady fanaovan'i Kristy sy Satana isika. Fiankofana amin'Andriamanitra na fiankofana amin'ny zavatra hafa izay manova ny fotokevitry ny toetra an'Andriamanitra. Tamin'ny fanehoana ny fotokevitra diso momba an'Andriamanitra io no nampiasain'ny Satana ny olona, nampiasain'ny Satana ny fiangonana ihany koa ary nampiasain'ny Satana ny fanjakana mba handringanana an'izay rehetra maniry ankohaka amin'ilay bahary. Ireo fahamarinana fototra tahaka ny hoe lalàn'Andriamanitra, reny dia naolana, novana zany, na tena mihitsy natao adino ao anatin'izany sabata. Ny ady farany dia iodikodina eo amin'ny fiankofana marina amin'ny andro marina. Andao ary hijery an'ireo hery izay ampiasain'ny Satana isika ao anatin'ity ady farany ity, ilay fifanandrinana sy ilay fahavalony, ny fiankofana sy ny tsy fandeferana ary ny seza fiandrianan'ny dragona sy ilay ferisitrana. Dia izay mijerentsika no nandritra ny herinandro iny. Raha mahakasika an'ilay fifanandrinana dia ireo zava-mananaina any an-danitra moa dia miankoaka amin'Andriamanitra noho ny heriny mamorona, maneho ny tena no mpamorona sy mpanavitra Andriamanitra mba handraisan'ny fiankofantsika. Ny avatra toriana amin'ny taranaka farany dia manasa an'izao tontolo izao hiankoaka amin'Andriamanitra amin'ny mahampamorona azy. Ho an'ny Satana ny faniriany dia ny handray ny fiankofan'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny bibidia izay omena fahefana morona sary ahafahany mandray ny fiankofan'izao rehetra izao. Raha ny sabata ny fototra ny fifanandrinana amin'izao fotoana izay, ireo izay mitandrina ny din'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy dia miankoaka aminy amin'ny andro fahatsiarovany fahamoronana, amin'ny andro izay ahafantarany ihany koa fa Jehovah Andriamanitra nanao an'izao rehetra izao sy nanao azy ihany koa ary tompon'ny fahefana rehetra na ny an-danitra na etỳ an-tany. Tsy ara-nofo ny ady ataontsika fa ady ara-panahy izy io. Tsy mampiasa fitaovam-piadiana ara-nofo isika noho izany fa fitaovam-piadiana ara-panahy, saingy ny fahavalo dia tsy miambahamba mampiasa ny zavatra rehetra na fiadiana ara-nofo io na fiadiana ara-panahy. Tsy zava-poana ny loza izay misy eo am-pino noho ny fanafiana mahery vaika ataon'ny Satana ny fiangonana izay tena mahatoky. Ho azy manko dia azo ny ampiasaina ny fiadiana rehetra, ohatra hoe maka fanahintsika izy amin'ny filahintsika, ohatra ihany koa ny hoe mandresy lahatra antsika amin'ny hafetsena izy, ao ihany koa ny mampiasa olona izay tena akaikantsika izy, ao ihany koa ny mikapoka sy mandrahona, ao ihany koa ny mampiasa herisetra izay feno habibiana. Toy izany nataony teo amin'ny tantara, ary toy izany ihany koa ny fanafihany amin'ny farany ataony fitaka, hafetsena, fampiarana sazy raha teo karena, didim-panjakana izay mampamono fato ho an'izay tsy miankoaka aminy. Ataony daholo makasika izay mbola azo atao hanozongozonana ny finoanao. Satana manko ilay dragona, fa ilay bibidia izay ampiasaina ny heriny dia ilay bibidia faha-efatra ao amin'ny Daniela 7 izy io. Ny Apokalipsy 7:12 dia fanazavana fanampy ny 12 manomboka tao aorian'ny fikasana hamono an'i Jesosy sy ny akarany tany an-danitra izany. Eo andininy voalohany dia mivalapatra amin'ny fanafihana ny fiangonana nandritra ny 790 taona, ary ny andininy sisa dia nifantoka tamin'ireo toe-javatra izay tranga ihany koa rehefa tezitra hoe rehefa tanteraka ilay hoe
tezitra tamin'ilay vehivavy nydragony ka lasa nandeha iady tamin'ny zanany sisa. Tao arian'ny fanafihan'ny foko barbarianina dia nizarazara ny fanjakana romanina. Tsy kelikely dia tavela teo am-pelantanan'ny fiangonana ny fahefan'ny Roma izay manjary fahefana ara-politika izy io ka nahatonga azo ilay fahefana izay manevatevan'Andriamanitra ary tena ihany koa nanenjika ny fiangonana. Tao aorianany nampiasan'ny heriny nandritra ny taonjato maro mba hamabona sy hamonoana ny sabatra dia ny Eglizy Romanina mihitsy no nentina ho amin'ny fahababona ary niaritra fery saiky nahafaty azo izy ny Apokalipsy 7:20 na dia niazona ho fananany fanjakana papaly aza ny papatra amin'ny taona 790 dia namoy ny faritany rehetra izy rehefa nitsangana ny fanjakan'ny Italia. Dia tamin'izany fotoana izany dia ohatra ny hoe tsy ho tafaverina amin'ny fahefany teo aloha intsony ny Eglizy kanefa tamin'ny taona 790 dia nikena ho fanjakana mahaleo tena mihitsy ny tanàna amin'ny Vatican ary eo ilay hoe nanomboka sitrana ilay fery. Inona ary ny zavatra nitranga nanomboka teo? Koa satria efa mihamseho ireo toe-javatra hitranga amin'ny farany dia isy fitadiavana mpitarika ho an'izao tontolo izao izay hanolotra vahaolana amin'ny krizy maneran-tany. Anisan'ny vahaolana anankiray izay tsy salasalana ao anatin'ny maro dia ny fanolorana ny papa, ny fampidirana ny fialan-tsasatry ny alahady izany izay teboka fototra ho an'ny firaisan'ny fianakaviana sy ny vahoaka ary ny firenena. Hoy ny raha mijery ny fandinihana Apokalipsy 7:20 ihany tsika dia hitantsika ihany koa hoe nipoitra avy tamin'ny fahalotoan'ny fiangonana nahoran'i Jesosy ilay bibidia voalohany. Rehefa naratra izy dia nitady mpamina ny sandoka hisolo azy sy hanampy azy ho sitrany Satana. Nahita mpiaradia indray izy avy amin'ny firenena anankiray izay nipoitra sady niorina tamin'ny foto-kevitra madio ny kristianisma any Amerika Avaratra izany. Nanomboka nanahaka an'i Jesosy ny izy firenena republikanina ary mifototra amin'ny fisarahan'ny fahefanana anankiroa dia ny fanjakana sy ny fivavahana. Amin'ny mahafahefana voalohany azy maneran-tany dia efa manomboka miteny tahaka ny dragona izy. Tsy ho ela dia hanomboka moka lalàna momba ny raharaha-pivavahana izy io ary hanohana amin'ny papa izy ka hamorona ny saran'ilay bibidia. Ety am-pamaranana dia ity lahatsoratra Madame White ity no ndeha hamaranantsika azy manao hoe ny sarin'ny bibidia io dia maneho rafi-pivavahana anankiray hafa manana fahefana mitovy amin'izany. Bibidia miendrika zanak'ondry no nanaovana an'ilay sary. Io bibidia miendrika zanak'ondry io dia tandindon'ny États-Unis izay toa milamina sy malefaka hitambatra ho amin'ny tombontsoa iombonana amin'ny finoana ny fiangonana ao États-Unis ary ireo fiangonana amiray hina ireo no mampiasa hery miasa mangina ao amin'ny fitondram-panjakana mba hanamafisana lalàna ara-pivavahana sy hanohanana amin'ny fikambanan'ny fiangonana. Rehefa mitranga izany dia aneo sarin'ny fitondrana papaly Amerika Protestanta. Amin'izay dia hoenjehana toy ireo olon'Andriamanitra fahiny ny fiangonana marina. Iriko fa ny lesona izay niarahantsika dia nitondra zava-dehibe eo aminao fahalalana ny ho avy sy marina mandrakariva ny faminaniana ara-baiboly. Etintsika maranana ny famitianana lesona dia hivavaka isika. Raha nay tsara indrindran-danitra mbola misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany. Misaotra anao Tompo izay manome zavatsoanay mandrakariva. Mangataka aminao izahay mba tsy handalo fotsiny aminay ny teninao fa hitondra fampianarana ho anay ary ihany koa hahatonga anay hatoko bebe kokoa aminao mandrakariva. Tonoana sy angatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.